Mbola ampitomboana lalandava amintsika ny fahasoavana sy ny fiadanana avy amin'Andriamanitra raintsika sy Jesosy Kristy tompontsika ry havana malala. Miarabantsika noho ny amin'izao andro manokana isa fahatosoroa eo amin'ny fiainan'ny fiangonana izao dia ny antsointsika fiangonana Efjegem amin'ny ankapobeny moa fetin'ny taranaka sy ny fianakaviana na ny ankonana izany andro lehibe izany. Dia miaraba ny isam-pianakaviana ary manonona ny fiadanan'ny tompo amintsika rehetra. Ilazako zavatra kely ianareo ry havana alohan'ny toriteny. Dia pericube androany dia pericube tena mahafinaritra. Ny masoko rehefa nijery an'ity pericube ity dia tao amin'ilay jaune voalohany toko fahatelo andininy voalohany ka hatramin'ny fahaenina teo izay efa noresahan'ny ankizy tamin'ny alalan'ny loanja teo. Tsy niala tao mihitsy ny masoko ary nieritreritra manakariva hoe io ny tena teny omen'Andriamanitra atsika amin'ity an'io ity satria tena fatratra ny fitiavan'Andriamanitra atsika. Ahitana n'izany afatratra ny fitiavan'Andriamanitra antsika izany na nandratany antsika ho zanak'Andriamanitra. Saingy ny foko dia ao amin'ilay Lioka toko fahadimy hatrany dia tsy maintsy safidy hoe aiza no hitenenan'Andriamanitra amin'ny fiangonana. Dia toy ny teny tamiko ny tompo manao hoe betsaka ny olona marary amin'izao fotoana izao ary tsy marary ara-nofy ihany, marina fa mbola misy ny antsoina hoe marary hoditra fon'ny abokana. Firenena maromaro aty Afrika na aty amin'ity faritry ny ranomasina indianina ity raha teo koa mbola manana izany aretina izany. Tsika dia mbola ahitana an'izany ny firenentsika ireo firenena vitsivitsy tena mbola ahitana ny abokana fa ny areti-panahy dia manjaka anaiza anaiza ary fa miresaka hoe fianakaviana dia ao anatin'ny fianakaviana no tena ahitana izany areti-panahy izany. Fianakaviana mikorotana, fianakaviana ahitana raim-pianakaviana maditra na rem-pianakaviana maditra, fianakaviana izay marary ka tsy mety milamina fa dia ny faty foana ny isarahana amin'izany karazana fahoriana, karazana aretina izany. Ka dia ity izany no teny nomeny tompo antsika ry havana malala amin'ny Lioka toko fahadimy ary ny andininy faharoa ambin'ny folo sy ny fahatelo ambin'ny folo any no hozaraina amintsika ao amin'izany filazantsara ny Jesosy Kristy araka ny Lioka izany. Andehantsika hiara-mamaky azy. Ny andininy faharoa ambin'ny folo sy ny andininy fahatelo ambin'ny folo ihany no iarahantsika mamaky fa io no sakafo izay hifampizarantsika amin'ity marain'ity. Vakitsika amin'ny anaran'i Jesosy izany ary ho vakitsika mafy kanefa miadana manao hoe ary raha tao an-tanàna anankiray Jesosy indro nisy lehilahy eniky ny abokana ary no nahita azy io dia niankohaka ka nitaraina taminy hoe tompoko raha mety ianao dia mahay manadio ahy. Ary Jesosy nanintsitra ny tanany dia nanendry azy ka nanao hoe mety aho, mahadiovy ianao. Amen. Ny abokany niaraka tamin'izay izay ny farany. Misaotra ry havana malala ny amin'ny tenin'Andriamanitra izay novakitsika. Miresaka abokany io teksta io areti-koditra izany. Areti-koditra izay tsaora fantatsika fa raha ny fomba fisainana jiosy dia areti-koditra izay tsy misaraka amin'ny antsoina hoe fahotana. Izany areti-koditra izany. Ary raha ny fomba fisainana jiosy izay efa tafafindra amina firenena maromaro sy ny marobe eto ambonin'ny tany dia maloto ny olona boka. Ary voalaza soratra masina raha teo koa moa izany. Maloto ny olona boka. Ary tsy rehefa hoe maloto moa izany teo amin'ny fiarahamonina jiosy ary teo amin'ny fiarahamonina tranainy ao amin'ny testamenta taloha dia atokamonina. Zay ny nevin'ny teny ngamany amin'ntsika malagasy manao hoe atokamonina tahaka n'inona izy? Tahaka ny boka.
zay efa tsy fitenitsony am'izao fotoana zao de hoe atokamonina tsyna boka raha ny fomba fitsaboana am'izao fotoana zao nareo dokotera mahalala tsara an'izany rehefa manadiady an'io teny hoe boky io ianao dia kira ny fototenin'izy io kira sahala amin'ny hoe kira trondro revaka miresaka hoe kira trondro na hoe kira dia mahatsiaro ianao hoe tahaka ny olona i nanampina ny masony Paoly raha ny fanena tamin'ny tompo teo an-dalambe ny Damaskosy izy milaza areti-panahy koa zany ny abokana laza fahajambana ara-panahy tsy fahalalan'ny olona ny tena sitrapon'Andriamanitra ary ny fisarahana amin'Andriamanitra sy ny fiarahamonina asana pessimista loatra raha milaza an'izao vitsy dia vitsy sy ny fianakaviana amin'izao fotoana izao na azo lazana hoe milamina vitsy dia vitsy fianakaviana vitsy dia vitsy no milamina fa ny maro amin'ny fianakaviana dia manana olana ary indrindra moa amin'izao toe-javatra mitranga eto amin'ny firenena sy eran-tany izao dia marary ny olona marary ny vatany marary ny sainy marary ny fanahiny marary ny fianakaviana marary ny firenena ka tena mifanitsy amintsika fanitsy amin'izao toe-javatra iainantsika izao ny amin'ny resaka aretina sy fanasitanana mahafinaritra ty perikopty io a tsy ny amin'ny fisin'ny abokana akory fa ny amin'ny hoe i Jesoa atsika dia manana fahefana sady manaiky hanasitrana antsika sady manana fahefana no manaiky zany hitantsika atao anatin'ilay perikopa misy mantsy olona manaiky fa tsy manana an'ilay fahefana mety manao azy misy olona miteny aminao zao hoe mba hampisambory vola 20 millions afaka manaiky ane ianao hoe hampisamborika ianao fa ianao mety tsy manana na 1 million azy fa i Jesoa sady manana ny fahefana no manaiky ity zany dia miresaka vavaka fangataham-panasitranana no resahana ato anatin'izao 12 sy 13 zao ahoana ny vavaka fangataham-panasitranana misy aretina tsy sitram-panafody fa ny aretina rehetra dia mety ho sitram-bavaka hitantsika tsara ny tantara kely hitantsika eo amin'ny soratra masina raha nanasitrana zazalahy anankiray azony 10 tsy nahefan'izany tsy nahavitan'izany dia nitonga ny tompo satria mifanditra eo ny olona dia nanazavy Jesoa nanao hoe ity karazany ity dia tsy afaka raha tsy amin'ny vavaka sy ny fifadikanina ndraindray tsy mety mino hoe afaka manasitrana aretina amin'ny alalan'ny vavaka i Jesoa ndraindray ve tsika tsy mino hoe afaka manasitrana ny fianakaviana mikorotana sy marary ovana ka tafasaraka korotaniny atoko-pivavahana samihafa dia misaraka misy ange olona tsy mifandevy maty misy ray aman-dreny tsy avelany zanany manatrika ny mariaziny satria le ray aman-dreny efa izy any amin'ny fiangonana hafa any dia hoe devolonareo ka tsy mahazo manatrika dia malahelo migogogogo mitomany inona ny fanafodiny zany inona ny fanafodin'io korotana samihafa ateraky ny abokana ara-panahy zay efa tena mbiakoditra na eo amin'ny firenena zany na eo amin'ny fiarahamonina zany na aty amin'ny fiangonana azy dia manoro antsika ny tompo amin'ny alalan'ny vavaka fangataham-panasitranana ity ary tena vavaka io ary raha tao an-tanàna anankiray Jesosy izy dia indro nisy lehilahy eniky ny abokana ary noho ny nahita azy izy dia niankohaka ka nitaraina taminy teny malagasy mahafinaritra teny hoe mitaraina nitalao rehefa mijery ny teny grika izay teny fototry ny testamenta vaovao dia tena hoe mangataka ny vavaka raha baky teny io niankohaka
tena angataka zany hoe tena nivavaka io nametraka an' Jesosy ho Andriamanitra, nametraka an' Jesosy ho Mesia. Ary zany nge no fiandohan'ny vavaka fiandohan'ny vavaka dia ny fanekena an' Jesosy Kristy ho mpamonjy, fanekena an' Jesosy Kristy fa mahana fahefana izy, mbola resantsika zany rehefa avy eo, ny fanekena an' Jesosy Kristy fa azo atonina izy amin'ny fotoana rehetra. Ary mahafinaritra ny teniny izay fa toatsenjery eo amintsika moa zany hoe tompo no miteny an'izany, izay manantona azo izy dia tsy mba lavika mihitsy. Raha teo amin'ny fiarahamonina jiosy dia tsy afaka manantona ny tompo ty boky ty satria maloto. Ary ny olona izay madio na ny olona tsy marary dia tsy afaka mikasika ny marary. Fa eto no ahitana ny hoe tena eken'Andriamanitra ny vavaka, eken'Andriamanitra fa io vavaka io dia zava-dehibe eo amin'ny fiainan'ny mino, fiainantsika io, ny fiainan'ny marary io. Fa ny manahirana matetika dia ny tsy fahampin'ny ny fiainam-bavaka satria everitsika fa zavatra sarotra mivavaka na karazana asa manahirana. Raha miteny ny soratra masina manao hoe mivavaka aza maninona izy? Aza mitsahatra. Paoly apôstôly any amin'ny Tesalonianina voalohany toko 5 any dia miresaka an'izany. Vavaka aza mitsahatra dia mieritreritsika hoe manahirana be zany, hivavaka foana ve isan'andro. Fa raha misy olona zao no teny amintsika hoe za dia olona manam-bola na hoe manan-karena na manana an'izao, mangatamiko isan'andro ianao tonga avy isa-maraina fa omeko. Ahoana re ny fihetsikitsika? Ahoana fihetsikitsika? Raha misy olona miteny aminao isa-maraina ianao dia tonga avy fa omeko ianao. Omeko an'izao ianao isa-maraina. Tsy androtsika ny amarain'ny andro. Tsy androtsika ny amarain'ny andro. Ary ny adinontsika dia tombontsoantsika ny mivavaka. Fa tsy fardeau, tsy fahasairanana ho antsika izany mivavaka izany, fa tombontsoantsika izany. Ary ity boka ity dia mahalala an'izany, ka dia ny ankohaka nahalala ny Jesosy Kristy izy, dia ny ankohaka nangataka mba himpiry tena mangataka ho an'ny ankonantsika, na dia ekentsika aza ilay fanekena eo amin'ny batisa moa zany, fanekena fahafirika ny fanekena hoe hivavaka ho azy sady hampianatra azy hivavaka, fanekena fahafiry eo, fanekena tsy tadidy, fa tena mivavaka ho an'ny zanatsika vetsika, tena mivavaka ho an'ny vady ao an-trano vetsika, tena mivavaka ho an'ny neny ve, tena mivavaka ho an'io zanaka alana, zanaka vavy maditra io ve, samy manome tsiny azy isan'andro. Avy dia ataoko vavany moa pratika le izy. Inona ary ny vavaka? Fangataham-panasitranana izay nataon'ilay lehilahy boka. Misy lesona anankitelo azontsika tsoahana avy amin'izany. Ny anankiray dia izao: ity lehilahy ity raha ny vavaka tamin'ny tompo, nangataka tamin'ny tompo mba hositranina, ny voalohany hitantsika eo dia ny fanekeny fa maninona izy? Tsy tena mivantana be kanefa mazava be. Fanekeny fa maninona izy? Fanekeny fa maloto izy. Ny fanekeny fa maloto, manaiky fa maloto. Raha mety ianao dia afaka manadio aho, dikan'izany hoe maloto aho ka diovy aho. Raha mety ianao dia afaka manadio aho, dikan'ny teny hoe maloto. Ny heviny moa ny tena marina koa dia hoe mpanota aho, maloto aho, olona izay tsy mendrika, tsy afaka mifanerasera man'olona. Ity boky ity dia tsy mananana fisalasalana, tsy nisy complexe olontsika ao anaty fonoteny kely no teny vary amin'anana, tsy nisy complexe mihitsy. Tsika na hoe manahirana antsika io rehefa tenen'ny olona tsika, ianao sahala amin'ny olona manao an'izao ianao, aiza koa aza izany eo. Fa ity lehilahy ity nanaiky tsara mihitsy fa maloto izy, diovy aho fa maloto, zany no heviny. Ary endriky ny fibebahana zany, anisany anankiray mahasitrana ny fianakaviana tompo, mahasitrana olona ny fibebahana, endriky ny fanekena ho diso zany, endriky ny fanetreteny zany, endriky ny fietrena
manoloana ny voninahitr'Andriamanitra zany. Fa mbola Babilôna moa no Babela ny tena marina koa, mbola i Babela no tazana eo amin'ny fiainan'ny olona, sahala mifaninana amin'Andriamanitra. Sahala mifaninana amin'Andriamanitra. Tsy ho lazaka anareo ty toeran'ity. Fa teto amintsika nisy an'ity. Efa taona maro be lasa zay. 20 taona na 30 taona na mahery kely lasa zay. 40 taona kory aza. Nisy fitokanana seranam-piaramanidina teto Madagasikara. Seranam-piaramanidina mahazaka nireny fiaramanidina kely reny izy teo aloha. Dia notokanana satria natao ho seranana mahazaka ny antsoina hoe boïne. Ny mbola boïne moa nisy, mbola tsisy antony Airbus tony tamin'izany. Rehefa nitokana io dia nisy manam-pahefana anankiray ny teny hoe malaza mahay zavatra zao Andriamanitra zao, fa mbola tsy nahavita seranana mahazaka boïne. Tena nisy zany a, mbola tanora tamin'izany, mbola kely, ary gaga mihitsy. Na dia mbola tsy nahalala ninina aza, gaga satria ny olona te hifaninana amin'Andriamanitra, te hilahatra amin'Andriamanitra, teo Andriamanitra. Zay le toe-tsain'ny Babely zay. Ary io no mamparary ny fianakaviana, mamparary ny ankonana, mamparary ny fiarahamonina. Satria tsy mety mibebaka. Satria tsy mety mibebaka ianao dia ampandamako ianao. Zay le lazain'ny Apokalipsy, ampandamako ianao izy. Dia marary ianao ny dikan'izany. Ary mamperitreritra rehefa malala rehefa mamaky ny Baiboly ianao a. Ana mamperitreritra amin'ny soratra masina ity dia zao. Isaky ny tonga eo amin'ny faratampony ny adalan'ny olombelona dia misy zavatra mipoaka, tranga. Ilaza ohatra ako vitsivitsy. Rehefa tonga teo amin'ny faratampony ny fahadalan'ny olona tamin'ny andro Noa dia naninona? Inona tranga? Isina tranga kay? Safidrano. Rehefa tonga teo amin'ny faratampony ny adalan'ny olona tao Sodoma sy Gomora dia nisy inona tranga? Ianao ve dia mieritreritra hoe tsy tonga amin'ny faratampony ny adalan'ny olona ka tonga ny pandemia? Dia fondamentaliste angamba ty pasteur ty. Zany no izy, zany no anatin'ny soratra masina. Raha vao nanomboka ny fitoriana ny filazantsara, ireo mpanompon'Andriamanitra maro, ary anankiray amin'ireny ny tompontsika, dia teny ny loka ny vavany voalohany dia hoe maninona ozy izy ianareo? Bebahy ianareo, fefakaiky ny fanjakan'ny lanitra. Bebahy ianareo. Ka ny fampanantenana fitahiana tsy misy fibebahana dia teolojia diso. Teolojia diso zany. Fampianaran-diso zany. Fa tsy azo dinganina eo amin'ny fiainana ny fibebahana. Raha te ho sitrana, raha te hilamina dia mila bebaka. Indray mantsy resahana ny hoe délivrance. Anao délivrance dia sahala hoe misy olona mahay an'io délivrance io dia manala ny olona ao amin'izao zao. Tsia ny fibebahana ny délivrance ambony indrindra eo amin'ny fiainan'ny mino. Ary izay fanekena ho maloto zay. Dia ireo tsara ny perikupantsika fa ny Jaona voalohany toko 7:7 3:3. Fa zay rehetra mana ny zana fanantenana miorina amin'izany, zany hoe zay rehetra zanak'Andriamanitra dia manadio ny tenany mba hadio tahaka azy. Ka manadio ny tenany io tsy misy mahay manadio tena. Za tsy miteny mandro, tsy miteny olona misasa, fa tsy misy mahay manadio tena, fa iza ny manadio ny olona. Raha tsy ho diovika ianao Jesosy dia tsy manana anjara amiko ianao. Filazantsara n'ilay fanasa-tongotra zay, resaka fanasa-tongotra zay, Petera, za tsy diovinao, za tsy hosasanao ny tongotra, fa raha tsy diovika ianao izy, tsy mahana anjara amiko ianao. Ary dia mila olona manaiky fa maloto zany. Ity hevitra hoe manaiky fa maloto ity mantsy dia misy hevitra anankiroa, ny anankiray dia voalazako teo dia ny hoe mibebaka, miverina amin'ny lalana marina ny dikan'izany, miverena amin'ny lalana marina. Andeha tsika mba handiny tenany amin'izany. Andeha hiverina amin'ny lalana marina ny fianakaviana.
verina amin'ny lalana marina amin'ny fitondran-tena, verina amin'ny lalana marina, indrindra fa amin'ny fivavahana. Fotoana ny fetin'ny taranaka tahaka izao, fotoana ahatserovan'ny fianakaviana ny tezaina tamin'ny filazantsara ianao. Fotoana hitomana ny zanakao, ny ankonanao, ny zafokelinao, andeha hivavaka fa ianareo dia nitezaina tamin'izany. Andeha hiverina any am-piangonantsika. Tsy hoe miverina am-piangonana ny tena goavana, fa andeha hiverina amin'ny Jesosy Kristy tsika, andeha hiverina amin'ny finoana izay nitezanantsika sika. Andriamanitra ny manahirana amin'ny ankonana kristiana dia hoe semi-gentilisa, semi-chrétien. Eo. Rehefa ty am-piangonana dia kristianina be, tonga ny alatsinainy sy ny manaraka dia gentilisa. Mandritra ny herinandro gentilisa, miara miteny ratsy amin'ny olona any, miaraka manao izay afera rehetra tsy milamina miaraka amin'ny olona any. Fa rehefa tonga indray ny lahady dia inona? Kristianina. Ka izay ilay fiainana sadasady izay no mila arenina. Ary mila manantona ny tompontsika, mila mivavaka, tsy efa ny fisainan'ny olona fotsiny izany. Izay no hevitra voalohan'ilay hoe manaiky famaloto. Ny manaiky famaloto dia vonona hiala amin'ny ota. Miaiky sy mibebaka eto mivovoka Slavenina aho izy Joba moa rehefa mibebaka izy. Io ota io dia mamatotra io, mamatotra ny olona maro. Io nge natao hoe ota nge dia hoe fiviliana amin'ny miala amin'ny sitrapon'Andriamanitra raha lazaiko amin'ny teny mazava kokoa. Dia tokony hiverina amin'ny sitrapon'Andriamanitra. Izay voalohany. Faharoa, ao amin'ilay tombavaka inona lesona faharoa? Mitady ny sitrapon'Andriamanitra fa tsy manery azy. Raha mety ianao dia afaka manadio ahy. Raha mety ianao, raha mety ianao. Ny matoan-teniny hoe mety hoe manaiky, na hoe makasitraka. Verbe vouloir amin'ny teny frantsay io. Raha mety ianao, miangavy sy mitalao fa tsy toy ny manery an'Andriamanitra. Ange manahirana amin'izao fotoana izao ary tsara fantatry ny fianakaviana satria atoko fivavahana koa mamparitaka fianakaviana amin'izao. Zao mantsy dia sahala misy olona te hampianatra hoe rehefa atao an'izao Andriamanitra dia manaova andao hanao rally dia miracle tsika. Dia rehefa hanaovana rally eo Andriamanitra dia miara amin'ny rally aminao koa. Manome an'izay ilainao rehetra izy. Fa tsy ao ilay fanahin'ny vavaka izay mitalao, mangataka, mitady ny sitrapon'Andriamanitra. Avy amin'io teny grika fototra ny testamenta vaovao hoe manaiky na mankasitraka io. Teny hoe telose moa izany ny filaza azy amin'ny teny grika. Ny teny hoe telesis izay sitrapony dikany volonté. Ka inona ny dikany hoe mitady ny sitrapon'Andriamanitra, izany hoe tena mitady hoe inona ny sitrapon'Andriamanitra, manaiky ve Andriamanitra? Iza moa sika? Fa na dia Jesosy Kristy aza nge nitady izany sitrapon'Andriamanitra izany fa tsy nidina avy tany an-tanitra ho Jesosy mba hanao sitrapoko. Fa ny sitrapony izy izy? Fa sitrapony izay naniraka. Na izy Jesosy Kristy aza, ary izy tsika mora mitaha amin'ny Jesosy Kristy. Tena mitady izany sitrapon'Andriamanitra izany ve tsika sa te hanao ny sitrapontsika? Izay mantsy nahavoan'i Jiosy. Rehefa nahita ny Jesosy vohomby teo amin'ny hazo fijaliana izy dia sitrapony tiany tanteraka. Midina teo amin'ny hazo fijaliana eo ianao. Raha tena zanak'Andriamanitra tokoa dia ino anao zahay? Dia nidina teo ve Jesosy? Tsy nidina teo Jesosy. Na izy Jesosy tena ny azy, rehefa tena niady tamin'ny fahafatesana resahana eto sy ilay fahafatesana mangiry-firy indray mandeha iny dia vita. Fa fahafatesana noho ny ota ataon'ny olombelona ka nahatsiary fa tena kapoaka mangidy iny. Mafy. Izany hoe ho tafasaraka amin'Andriamanitra izany. Izany hoe mitondra ny eloko ny mpanotsy izany. Dia mazava ny tenin'ny tompo. Esory amiko ity kapoaka ity raha azo atao. Saingy izao, sitrapony izy izy natao fa tsy ny aoka ny sitraponao natao fa tsy ny sitrapoko. Ary izany ny olon'Andriamanitra, izany ny modely omen'ny tompo antsika. Tady ny sitrapon'Andriamanitra.
mianatra ny sitrapon'Andriamanitra. Ary zany no ilaina amin'ny fianakaviana amin'izao fotoana izao. Inona ny sitrapon'Andriamanitra eo amin'ny fianakaviana? Andao hanao ny sitrapon'Andriamanitra tsika ao ny fianakaviana misy antsika eo. Fa ho sitrana amin'ny fianakaviana raha tena mandeha amin'izany sitrapon'Andriamanitra zany. Fa ny sitrapony raiky io Jesosy dia tsy hamelako isoverina dia iray aza zay efa nomeny ahy. Zany hoe sitrapon'Andriamanitra ny tsy hahavery atsika. Zany sitrapon'Andriamanitra. Ka ilay boka izay nangataka eto dia mitady an'izany sitrapon'Andriamanitra zany. Raha mety ianao, raha mety ianao, zany hoe raha manaiky ianao dia sitrano aho. Andeha mba teny amin'i Jesosy tahaka izany. Andeha tsika mba hanatona an'Andriamanitra amin'ny toe-po manaiky sitrapon'Andriamanitra. Farany ny lesona fahatelo dia izao: matoky ny fahefan'i Jesosy na ny herin'Andriamanitra. Matoky ny fahefan'i Jesosy. Tena fahefana andresana eto sahala amin'ny mora kely izy amin'le tsara nafinaritra ny nona an'le dikateny diema teo. Fa hoe raha mety ianao dia mahay. Tena hoe mahay mantsy mety misy hevitra hafa amin'ny malagasy. Fa ny dikany hoe raha mety ianao dia manana fahefana ianao hanadio ahy. Manana hery ianao hoentina manadio ahy. Ary anananao zany matoky ianao amin'izany ahy. Zany dikany io teny io. Omaly raha nampianatra teto dia niteny hoe tena matoky ve tsika fa manana fahefana nasitrana ny tompo. Raha indray aza ho aretinify tsahantsika angatahana amin'i Jesosy. Indray aza aretinify hoe tsahantsika angatahana aminy. Indray aretina kely, mandalo kely amin'ny fiainantsika, aretina andoha, mety misy zavatra any ambadika. Fa tsahantsika angatahana amin'ny tompo fa mitady fanafody ihany tsika. Za tsy miteny hoe fahotana mitady fanafody. Fa misy zavatra indray izay tsy ao an-tsaintsika. Ary mandao atsika zany hevitra zany hoe andeha hanatona an'Andriamanitra, andeha hivavaka. Eksperiansy efa hita foana zany teo amin'ny fianakaviana na teo amin'ny fiainana andavanandro. Misy olona mararina indray dia ohatra nisy olona zao tamin'ity Covid nanao témoignage tamiko moa izy no teny hoe za pasteur izy tena misy zavatra hafahafa ihany izy ity. Fahafahoana narary be aho izy tena narary be tamin'ny alina. Paraparain'ny andro izy tsy nahatsiaro mihitsy hoe andeha hivavaka. Fa tamin'ny 5 maraina vao ny fo no nahatsiaro nisy ny teny tamiko hoe vavaha. Dia nivavaka ary toa ny sinda ny aretina fa dia afaka nitsangana ny maraina. Ny ela itenen'ny tompo hoe na manana finoana kely taka ny voatsinampy azy, finoanan' Jesosy Kristy ny resahana, dia afaka mamindra inona izy? Mamindra tendrombohitra. Tsy le hoe tonombavaka tsara be nataonao no mamindra tendrombohitra, fa ny herin'Andriamanitra izay miasa ao amin'ny vavaka dia manova zavatra. Ary zay le tenentsika hoe ny vavaka maninona ozy tsika? Vavaka manova zavatra. Ary tsy hoe manova zavatra kely bitika ohatran'iny, fa mamindra tendrombohitra, manova zavatra zay noeritreretinao fa tsy iovo. Zany vavaka zany. Rehefa manaiky ny fahefana ananan' Jesosy Kristy ianao. Ary zany no toky ananantsika ry havana. Zany no mahazanak'Andriamanitra antsika, matoky an'Andriamanitra tsika. Fa manam-pahefana ny Andriamanitsika, mahery ny Andriamanitsika. Ary manana hery teny ampiasaina ato amin'ity hoe mahay ity moa dia ny teny hoe dynamay. Fa amin'io dynamo na dynamite. Zany hoe zavatra hery afaka mandrava, anefa hery afaka manangana. Zany fahefan'Andriamanitra zany. Ary tena toko atsika raha niteny tamintsika ny tompo, raha niteny tamin'ny mpianatra ny tompo rehefa andao an'ity tany ity izy hoe efa nomena ny fahefana rehetra. Aizao izy any an-danitra sy ary indro zao momba anareo mandrakariva, zany hoe miaraka aminareo zany hery sy fahefana zany. Aza matahotra. Ka raha mivavaka tsika dia manana fahatokinana zany herin'Andriamanitra zany. Mitodia amin'ilay mahery, aza merikerika any amin'izay tsy mahavontsy. Fa mitodia amin'ilay Andriamanitra maherintsika. Ka miteny anao hoe Covid angery pasteur ka tsy sitram-panafody hoe fa firy zao sitrana moa. Raha ny Covid zany angery pasteur ka zavatra sarotra be hono zany. Antanio izay efa vo. Misy tena hoe fofovolo fa misy koa tena hoe
zahirana niatrika an'izany fa ny témoignage ataon'ny mpiara-mivavaka rehetra aloha dia hoe rehefa tena mivavaka ianao, rehefa tena nitodika tamin'Andriamanitra ianao dia hafa kokoa ny niatrehana an'izany satria ataon'Andriamanitra samy hafa ny manompo azy sy tsy manompo azy. Ianao manompo azy ny fianakavianao, tsy noho ny fanompona ataonao akory nakasitrahan'Andriamanitra anao fotsiny fa noho ianao zanak'Andriamanitra. Ary zany no fitiavana nasehon'Andriamanitra tamintsika dia ny antsoina antsika hoe zanak'Andriamanitra tsika. Satria zanak'Andriamanitra tsika dia matoky azy tsika. Satria zanak'Andriamanitra tsika dia efa nibebaka tsika. Satria zanak'Andriamanitra tsika dia manaiky hanasitrana antsika Jesosy Kristy. Ka na areti-panahy na areti-nofo dia hainy atao zany ka miteny amintsika izy hoe mety aho, mahadiovy ianao. Teraka aminao ny zany. Amen.